mirindra iaviany raitra ho an'ny Tananarivo. Zany hoe takinahoana ny ataontsika eto Tananarivo ho an'ny 5 taona manaraka. Anatin'izany ny fanorenana ny soatoavana malagasy, ny firaisan-kina sy ny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ny tany tandalana izay potika tanteraka ankehitriny. Faharoa manaraka an'izany dia tsy maintsy amena asa ireo olona ireo fa tsy anasa mijaly, ary ny ady amin'ny fahantrana dia ny fanomezana asa. Fahatelo manaraka an'izany dia amboarintsika ny tanàna fa be loatra ny embouteillage, be loatra ny fako anatin'ny tatatra, simba ny lalana noho ny fako. Mahazo fahamantsim-bola antsika ho an'ny fanamboaran-dalana, mahazo fahamantsim-bola antsika ho an'ny fampidirana rano fisotro madio eny anivon'ny tanàna fa be loatra no milatra mba ahazoana rano. Dia ny farany dia ny fanaovana logements sociaux ho an'ny vahoaka ny Tananarivo tompon'asy tovovavy, izay ihany no resaka androany ka dia rapitso maika ambin'ny sasany ny fotoana ao amin'ny HCC soratsika eto. Io tsy maintsy misy foana ohatra mbola kitra olona mangalatra kelikely fa anjarantsika samy mailo anjarantsika manamboatra izany rehetra zany.